Ho aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Avy aiza ka ho aiza ny fanahy masina. Avy aiza ka ho aiza ny fanahy masina. Zany no mofinaina voalahatra ao anio ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 5:20 ny andininy fa 9:20 sy ny fa 7:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no ho vavolombelona anambara ahy, ary ianareo koa dia vavolombelona anambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Avy aiza ka ho aiza ny fanahy masina. Avy amin'Andriamanitra ka entina hanazava izao tontolo izao raha tsorina amin'ny valiteny tsotra. Avy aiza ny fanahy masina. Jesosy Kristy no manambara fa irahany avy amin'ny ray ny fanahy masina. Midika zany fa misy fiomgonam-piainana lalina eo amin'ny Jesosy Kristy zanaka sy Andriamanitra ray ary ny fanahy masina. Manamafy sy manamarina ny fiombonana trinitaire eo amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina zany. Tsy Andriamanitra noforonina, tsy nisy pahary ny fanahy masina fa Andriamanitra pahary miombona amin'Andriamanitra ray sy zanaka. Tena fihizina miombona amin'ny Andriamanitra trinitaire mihitsy ny maizy azy an'io fanahy masina io. Midika zany fa tena Andriamanitra ny fanahy masina. Tsy azontsika ampitahaina amin'ny herin'izao tontolo izao na ireo hery samihafa na ireo atsotsika hoe pouvoir ety amin'izao tontolo izao ny herin'ny fanahy masina satria ny herin'Andriamanitra mihitsy no ao aminy. Ary mazava zany fa avy amin'ny ray, avy amin'Andriamanitra, tena Andriamanitra ny fanahy masina. Saingy ambara kosa fa izy no vavolombelona anambara an'i Kristy. Miainga amin'ny fihizin'ny fanahy masina ny fahafahana maneho ny fisian'i Kristy ihany koa. Ny fisian'io fanahy masina io no ahafahan'izao tontolo izao na marimarina kokoa ahafahany mino, ahafahany fiangonana maneho ny fisian'ny Jesosy Kristy zanaka na ihany koa ny hoe maneho ny asan'ny zanaka tetỳ ambonin'ny tany. Izy zany no tonga vavolombelona voalohany, ary rehefa izany ny mino rehetra ihany koa dia tonga mpanambara tahaka azy. Ny mino, ny antsoina hoe mino na ny fiangonana eto zany dia izay rehetra manana ny fanahy masina dia tonga mpanambara an'i Kristy tahaka ny fanahy masina. Asan'ny fanahy masina mahadidio ny manambara na mijoro vavolombelon'i Kristy eo amin'ny fiainana andavanandro. Asan'ny fanahy masina mahadidio ny maneho ny fihisiana na ny fihizian'i Kristy eo amin'ny andavanandrom-piainana. Ny mino zany, ny fiangonana zany, izay rehetra manana ny fanahy masina, manana an'i Kristy eo aminy dia tonga mpanambara,
tonga vavolombelona manambara an'io Jesosy Kristy io ihany koa. Arak'izany tsy ny faninana amin'ny fanemasina no asan'ny mpino, tsy ny hanambaran-tena na ilaza-tena ho Andriamanitra no asan'ny mpino, fa saingy nomena antsika fotsiny izany ho hery sy ho fanotra ho an'ny mpino, entiny miatrika ny fiainany andavanandro, entiny miatrika ny fiainam-panimpony, entiny miatrika ny fiarahamonina, ka dia afaka hijoro vavolombelona izy, tsy amitahotra, tsy amikenatra. Zao mantsy no nambaran'i Jesosy Kristy hoe fa ho vavolombeloko ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanemasina aminareo dia ho vavolombelona eto Jerosalema sy Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Tena fiainan'ilay fanemasina mihitsy zany no manazava ny tontolom-piainana, ny manazava izao tontolo izao, ny manazava hatrany amin'ny faran'ny tany. Ka lay tontolo feno aizina, feno fankahalana, feno fahalotona, feno fahalovana no azavain'i Kristy, azavainy ny fanemasina. Dikan'izany dia izao koa manao hoe any amin'ny izay tontolo misy mpino kristianina manana ny fanemasina dia afaka ahitana fiarahamonina mazava, fiarahamonina lavitry ny kolikoly, fiarahamonina lavitry ny fahalovana sy ny endrim-pahamaizina samihafa. Mazava zany fa any amin'izay misy ny mpino no ahitana ny fahazavany ny fanemasina. Enganenao ary ho tonga vavolombelona hanambara any amin'ny toerana misy anao ka any amin'izay misy anao koa no hiasany ny fanemasina. Any amin'izay misy atsika no fiarahamonina feno firindrana, feno filaminana, feno ny fiadanan'i Kristy. Aoka azava zany ry havana fa tena Andriamanitra ny fanemasina, azontsika hivavahana, azontsika hianteherana, azontsika hangatahana amin'ny fotoana rehetra. Ary etsakilan'izay no ahatakarantsika fa herin'ny fanahy dia efa miara-miasa tamin'Andriamanitra Ray sy Zanaka hatramin'ny fahariana azy. Eny, efa nisy taloha ny fahariana azy izy. Manazava amintsika zany ny mahazava-dehibe, ny maha-izy azy ny fanahin'Andriamanitra izay miasa ny tety vanim-potoana, ny asa nambomba ny fiangonana ary mbola miasa mandraka ankehitriny. Na inona toe-javatra natrehan'ny fiangonana, na zava-manahirana, teo ny fanenjehana, teo ny fanaovana hazalambo ny fiangonana voalohany, teo ny fampianaran-diso samihafa izay nampivarina sy nampivoana ny finoana kristianina, fa teo mandrakariva ny fanemasina niaro, teo ny fanemasina nomba, teo ny fanemasina nampahery tamin'ny fotoana rehetra satria Andriamanitra izy ka azo ianteherana. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, misaotra anao zay noho ny amin'ny fanemasina izay mazava ny tontolom-piainanay, izay maizina sy rotiky ny fahotana, izay feno fahafatesana sy fahalovana amin'ny endriny maro samihafa. Kanefa ny fanainao masina no manazava sy mitsilo ny dianay. Tianay koa Tompo, raha ny firenenay mihitsy no tonga mazava tahaka izany, satria izany no ambaran'ny teninao hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary voninahitry Jehova efa miposaka ao aminao. Ho firenena anjakan'ny mazava, anjakan'ny filaminana, anjakan'ny fandriampahalemana, ahitanay taratra ny asan'ny fanainao masina ny firenenay Tompo. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen.